Kalamita ny adidy masina eto amin'ny firenena dia ny fambolekazo ihany koa mofo ny eo anivon'ny commune Ambohimangarova ny tendrombohitry Mangabe no novolena azo kininina Amanarivony niaraka tamin'ireo mpianatra eo anivon'ny lycée Jules Ferry. Hazo kininina Amanarivony fototra no novolen'ny commune Ambohimangarova omaly atao amin'ny tendrombohitry Mangabe. Toerana iray midadasika natokany commune ho fambolekazo izy ity tamin'ity taona ity dia ny commune mihitsy no nirotsaka antsehatra no tarihiny ben'ny tanàna Ambohimangarova Ravonjatovo voafidy malala. Niarany sala tamin'ny commune tamin'izao adidy masina izao ho ny mpianatra ny lycée Jules Ferry Faravohitra misy eo amin'ny 700 eo. Tafiditra teo anatin'ny fanabeazana ireto mpianatra ireto mantsy ny fikajiana ny tontolo iainana ka tsy nisalasalana amboly azo ireto tanora ireto izay hita fa niasa tao anatin'ny hafaliana tokoa. Ny adidy vita ny fampinaretana azo tamin'ny fitsidihana n'Ambohimangarova izay toeram-pitsangatsanganana rahateo. Androany zany dia fambolekazo ataon'ny commune miaraka amin'ny mpianatra amin'ny lycée Jules Ferry Antananarivo satria ireo ankizy ireo dia ankizy mazoto amin'ny fambolekazo ary ao anatin'ny programme anasany commune rahateo moa dia vao anatin'izay ka misy azo 2 arivo fototra zany kininina voleny eto satria ity toerana ity tamin'ny taona dia tratra ny tanety izay niala avy any amin'ny commune hafa dia nanimba ity toerana ity zany. Ny hazo moa elantsika malala fa zava-dehibe ary Ambohimanga dia mbola toerana maitso satria dia ny hazo miaro ny nofotany tsoko andrika miaro ihany koa ny amandona zany indrindra ny loharano satria ny rano eto Ambohimanga izay sotroina dia mbola rano avy aty tendrombohitra ka raha maina ny tendrombohitra dia mety tsohitra ny loharano ireny ka dia ataonay zany isataona ny fambolekazo mba tonga ny Ambohimanga ho maitso mavana satria foto-kevitra ijoroan'ny commune koa zay. Raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ihany dia ho jerena manokana ny fanaraha-maso ireto azo kininina avao novolena ireto mba ahasarika bebe koa ny vahiny na koa ny malagasy sy ny akantony tontolo iainana eto Ambohimangarova. Ambohimangarova izay manana ny toerany izy tokoa raha ara-tantara na amin'ny lafiny fizahantany akarary ny rakajiana toy izao ho ny tontolo iainana. Marihana fa ny commune ihany no tompon'ny zana-kininina novolena ary toy amin'ny taona ho avy izao ny fambolekazo ao Mangabe hatrany.